Tamin'ireo taona lasa tsika nanandrana ny andro ireram-panokafako. Asa anisan'ny mafy sy tsy tian'olona atao indrindra. Ka andro andray aritsika iena asa anisan'ny tsy ritin'olona indrindra eto Madagasikara satria toa lazain'olona hoe aminazy no lakile ny business ny fahefana. Mampanoky sy aboutissement-na carrière ho an'ny maro mihitsy no hoe ho ministra. Fa ao ambadika titre mamirapiratra ohatrany tsy tena fantatra hoe inona marina ary ny asan'izany ministra zany amin'ny andavanandro. Ka nanaiky mifangatahaka ampianan'izany anaty ministra tanora indrindra tamin'ny gouvernement tany fitondrana taloha ty tamin'ny herintaona. Ampiseho anareo fotsiny an'le asa fa tsy voatery isolelaka amin'izany izay ny namoako azy herintaona teoria. Tsy ilay ministra akory ary no tena ho resaka fa ilay olombelona mibatiky ilay titre izay manatanteraka ny asana ministra. Ka noho izany tsy dia hisy protocole eo amin'ny resaka erola. Nalainy ekipany tamin'ny telo sasany maraina ary ato ampamitako ny vidéo Lamborghini Ferrari ka tena akaiky ny avoloa zany niony. Natorony nataonay voalohany zary iraky ny montage izy iraky ny filakevitry ny ministra fa anana andro maro tsika iresahana tsara aminy satria tsy afaka narahana andro ray fotsiny mandeha par mission mantsy io asy io matetika. Ka iarahena ary tsika amin'ity concept miavaka be ity. Ny herinandro iray raha ministra. Question voalohany ary ahoana zany i recrutena ministra zany hoe mba tantarao kely hoe za mino hoe ny ministra rehetra samy nanana ny parcours zany misy zany efa tena hoe politicien na efa fonctionnaire de niakatra secrétaire général de avy eo lasa ministre fa raha ho ana manokana za anjara zany entrepreneur social la teo aloha zay ny fankafantaranay satria izy tamin'izany mbola nanao reboisement sy tao anatin'ny association de nanoratra anao hoe ahoana nanao reboisement miaraka de kanjo izy lasa ministra. Za zany tsy nieritreritra mihitsy ny hoe anao politika tsisy olona valomboropolo taona mieritreritra hoe za hiditra ao anatin'ny gouvernement manaraka io tamin'ny janvier 2024 nisy olona niantso anao hoe ianao ve sao de tsy tokony ny soumettre candidature anao ministre ny tontolo iaina sy fantsona lovanjavy satria efa 10 taona ianao manao an'io asy io malaza koa maneran-tany hoe misy an'io orinasa social io malagasy invitena foana ohatra hoe ny sommet Nations Unies sommet Banque mondiale ainsi de suite satria les modèles ny bondy les orinasa natsangako tsy miteny hoe parfait izy io fa innovant ary misy modèle économique viable misy impact social misy impact économique ainsi de suite de nandefa CV fa tsy de nanantena loatra juste mba raha afaka mandray andraikitra kokoa amin'ny échelle nationale zany de aveo nisy processus na sélection maro entretien miaraka amin'ny jury test oral test écrit dissertation test psychomoteur test de logique test d'éthique corruption bref on met en ce moment ça va le ministre. Allô maman? Oui. Salam maman Yaron. Je suis à côté de monsieur le ministre. Oui. Dis bonjour. Salam maman Yaron. Oui, bonjour. Mes respects. Salam à tout. Voyage à toute l'équipe. Merci. Zafady fa tsy manino aveo bon ny resaka miaraka amin'ny filohan'ny république nanontany ahy izy hoe manino ianao no te ho lasa ministre de zany teny hoe tsy voatery ministre fa mino hoe manana hevitra tsara ary tetikasa mieritreretiko hoe afaka mampanjoso an'i Madagasikara de na de tsy ministre aho za fa afaka mampita an'izay hevitra zay aminao Andriamatoa Filoha conseiller na manolotra vahola na manolotra tetikasa sisisany de fa zava-dehibe amiko zay tsy nisy valiny nandritra ny 2 andro de mieritreritra foana hoe tafiditra anatin'le gouvernement tave satria tadidiko dimanche 14 janvier le izy mijery téléphone mienina maraina tonga de tafafo sao de misy appel manqué sisisany de tamin'ny roa teo nisy ny andro zany hoe tonga avy ianao eto amin'ny lapany avloa amin'ny efatra de tsisy olona azoko lazaina amin'le izy mihitsy zany sao de hoe miparitaka na disy fanantenana sisiny na ny mamanay na ny dadanay tsy nafantatra mihitsy amin'ny télé zany zareo nafantatra hoe lasa ministre zany kali zany za mbola mipetraka any mamanay hatram'izao za mino hoe ngamany za ihany ministre maneran-tany mbola mipetraka any mamanay si on va pas faire semblant tonga de zay ihany any ny tamana de raha tsy mila miova moa de tsy manambady tsy mananjanaka rehefa any an-trano zany tsisy miraharaha hoe ministre na tsy ministre de zanjiko ny tao an-trano tamin'izany de teny fotsiny zanjiko hoe ateo anay avloa za za mivoaka tamin'ny tomobile de teneniko izy hoe atso papa sy maman de teneo zareo hoe jereo TVM de ahoana sady 14 janvier anniversaire amin'ny mamanay tonga tany an-trano izy tonga de nitomany be tena tsy nampoziny mihitsy enao zany efa nisy fotoana taorinana ministre anao efa be do mamanao ihany na de zany tsika lasa teo hoe tsadinonao vitamine na tsadino fanafotsy sisany izy nga mivakilona ministre na tsy ministre jerenao miantso ny président efa noty fe izy ao de tena tazominao am'le réunion mangatsika ny sakafony za efa nanao tsopo garnia voalohany rehefa ministre ianao mila mahay hoe inona ny olana ankoarana andrina le domaine misy anao teto izy nanomboka nanazavany azy charbon ngeny tena antony voalohany fandripanalana eto Madagasikara fanapana ny azy 80%
Satria ny olona mbola tsy afaka mampiasa gaz any ambanivohitra reny tsy afaka mampiasa na dia any Antananarivo ny olona ny ankamaroan'ny olona tsy mampiasa gaz tsy accessible le izy tena enjeu de survie ho antsika malagasy le charbon écologique io le défi zany ny ampahafantatra an'le olona hoe misy charbon kokoa zany sady écologique zay mihitsy kesika fotsiny zao amin'io vohatra io mono espèce zany lasa na kininina fotsiny no hitantsika amin'ny vohatra reny nefa ny teo aloha tena valan-javaboary ka noho ny fantrana noho ny dortanetra noho ny fanjafanala noho ny filana charbon ny filana tany ambolena dia za samy milaza hoe raha zany eo amin'ny toeran'io tantsaha io sûrement zakoho nanapaka-azo satria mila tay mila sono zany zareo samy olombelontsika samy mitady famalinan'ny filan'ny fianakaviantsika dia ny antony voalohan'ny fahasimbany tontolo iainana dia fahantrany vahoaka ihany iny le besoin primaire zany sakafo tsy maintsy mitondra alternativa zany tsika fanjakana sy ny siatra tsy miankina sy ny mpiara-mioninantoka za tapahana tsony le azo fa omenay ohatra hoe biogaz ianao ana fiofanana anaovana charbon écologique mampitombo ny fidiram-bola ary afaka mividy fatapera efficace activité génératrice de revenu zany tena fototrany vaholany tsy maintsy mampifandray zany ny fampantsoana sy ny fiarovana ny tontolo iainana modèle de société mihitsy zany tokony omentsika ary zay le hoe tena 360 degré le fandrosoana lovenjavy fa tsy hoe resaka fiarovana ny ala fotsiny ny fidirana ministra amin'ny ville ray ohatra miditra tranon'olona misy mandray foana ianao eo amin'ny fidirana be ny tanàna gouverneur na préfet ohatra zay no atao hoe protocole na arifenitra dia manao cortège hatramin'le toerana ale ny annonce officielle ny fahatongavana eny toerana koa efa mandeha avec le caractère ni sul bababaoka vofitsika amin'ny tanàna Antsirabe teka mavetoka manome voninahitra ny lanonana reny fiatrehana ministra ary mila mifantoka tsara fa misesy amin'izay ny diskoura maro io tsisy hoe fohifohy fa dia lavalava tolo ny fandraisam-pitenenana ao ny fisaorana fitakiana zavatra amin'ny fitondrana fanentanana ny tena tsikaritra hoe le formulation protocolaire ny tena mahaela be an'le izy protocole ara-paky tena ny fomba fiteny fa tsy tonga dia mahitsy fa betsaka koa ny zavatra hafa kely mahaliana mampietsi-po hita rehefa ministra ho an'ny tontolo iainana zao fanodinana fako amin'ny fomba créatif vers zéro déchet dans la mode textile. Tsy maintsy mandray fitenenana amin'izay moa ianao rehefa ministra ary mila manonona ny olona rehetra misy titra manatrika aloha raha-karadebana Andriamato solombavambahoaka ny Madagasikara voafidy Andriamato gouverneur ny faritra Vakinankaratra Andriamato sy Ramatoa taleisany Andriamato solotena ny tanàna ny Antsirabe ianareo mpiara-mioninantoka ara-teknika sy ara-boly tombo-klasy tombo-vavy salama daholo zay vao afaka miditra amin'ny fotoatin'ny resaka ny fako areny azo anaovana angovo azo anaovana zezika koa ny fako azo anaovana briky ka tokony mieritreritsika hoe inona no azo ataontsika rehefa mahita fako ohatra membrana équipe ray ianao rehefa ministra c'est flou premier ministre ny capitaine anao ka mila patsahivina matetika asasiana clin d'œil foana izy eny antsefatsefany discours fahafanitelo zay no ny raha ny Andriamato floa républicain Andry Rajoelina io zany dia efa tsapa hoe tsy maintsy lasa poste politique ho azy ny ministra fa tsy teknika irery ihany misy ohatra ny devoir de solidarité gouvernementale ka ny akmila ny toerana voalohany ho anaovantsika hoe tsy mampiasa charbon tsony tsy mampiasa hazo tsony ny akmila fa gaz avy amin'ny fako na hodiny ny fako dia vaholana rehefa voatantana tsara ambarako amin'ny fomba ofisialy fa misokatra ny festival zéro déchet andiany faharoa eto Antsirabe manao vidéo miaraka amin'ny ministra fotsiny voninarany tena ko amaly anareo ye isaka ny vita ny etsika ray tokony mamaly ny fanontaniany mpanao gazety koa ny ministra afaka tonga dia miteny ianao aloha tonga etsika amin'izao andro fankalazana ny andro maneran-tany tsisy fako arinan'izay matetika raha lanonana misy taona mila jerena tsirairay mila mifantoka tsara ny sainao amin'ireo stande rehetra ireo asa tanany olona jamba daholo zany reo dia mifanamadiana le péché indray dia siana sachet anaovanay lalana satra betsaka ay misy cocktail ahoana ny fotoana fandaram-potoana molamana fotoana manokatra fotsiny ok allons cocktail ay mamy ohatra manenjinenjika be ka ty tantarity manenjika ny toy l'émission ka tsy dia manam-potoana itogizinana ela be amin'ny tony cocktail tony ny ministra makahera antsika rehetra ao anatin'ny aditsy andraikitra izay sahantsika tsirairay avy misaotra betsaka mandra-piona angatadalana izay fa mbola lavitra lalana dia mirahasoa antsika rehetra
raha zavena amin'ny olona lavitry ny sehatra politika zany ny asanao dia ahoana ny anazavanao anazy? Asana ministra aloha ny manatanteraka ny politika ankabean'ny fanjakana zany président zany manana ny vinany izy dia ny premier ministre no tokony manatanteraka an'izany miaraka amin'ny mukadana gouvernemanta. Eo ihany koa ny fanomanana ohatra hoe lalàna, raha misy lalàna tokony avaozana dia miaramiasa amin'ny technicien rehetra. Fa ny tena asana ministra dia tsy maintsy manakaiky vahoaka zany, midina ny fotonifona, mitety faritra rehetra, mijery izay tahitan'ny vahoaka, tsy maintsy mamaly filana, mijery tetikasa dia manana hevitra, mijery izay zava-bitany any ivelany any firenena hafa dia mba mizarana reny koa. Hatreza zany liberté anao no tiako tenenao anatin'le asana ministra hoe misy fotoana ve anao maka initiative hoe mahita zavatra manjo dia hoe andeha hoany? Indraindray misy iraka manokana miteny ohatra hoe andriamatoa andriamatoa ministra hoe misy an'izao olana zao amin'ny faritra iny mandany ianao any va ao le olana. Fa indraindray ohatra hoe misy koa journée mondiale izany manana fahafana zay miteny hoe alao ny andro raisam-pirenena ho an'ny ala dia ho tanterahana ny morondava ohatra zay arakaraka foana zany. Tsisy routine mihitsy zany le fiainana ministra. Tsisy andro anankiroa mitovy ampanatretena foana no tanterahana le asa, tsy tokony misataché an'le poste zany mandalo foana. Tena tompon'le ministera ny mpiara-miasa ao amin'ny ministera satria zareo no nanomboka atao ary zareo hiasa ao hatramin'ny retraite. Fa za tsy haiko raha iviana amin'ny sehatra tsy miankina, tena tsy haiko mihitsy fa misokatra foana zany ny anahy ary tena tiako zay hoe manana page blanche rehefa vidy io postena ministra io. Zay ka natoro kely zay fa nifoazin'ity comité d'accueil be ity. Andriamanitro. Tampoka be le réveil. Rehefa mandeha toerana lavitra lalanao zao vao tena tsapa hoe ministra ny Madagasikara iray manontolo marina moa zany ianao olombelona kely iray io rehefa ministra. Ty zao toerana siora fa betsaka amintsika ny tsy nahalala ny fisiany akory nefa dia ministra nyreo koa ianao rehefa ministra. Tsindriky foana fa ampiseho tsy mitanila an'le asana ministra irery fotsiny ihany ny tanjon'ity vidéo ity fa tsy ampisonganina an'izay asa vita tamin'izany satria matoa nijoro ny vahoaka eraky Madagasikara tamin'ny septambra nisy tsy nahafa-po tao. Saingy mipetraka ho fanabeazana sy informatif foana ity vidéo ity na ho an'ny ministra amin'izao fitondrana vaovao zao ary. Discours protocolaire kely ndray na io fotsiny ary azo-pidena kokoa ve tsy efa ho efikasa kokoa ny firenena. Tsy rariny raha angatahana ianareo hoe arovy ny tontolo iainana nefa mbola sahirana amin'ny resaka foto-drafitrasa, fambolena, voka-dratsy ny fiovaovan'ny toetrandro. Ka eto izahay tonga hanolotra an'izao tetikasa izao sy hanolotra antony jiro solaire itony ho an'ny tokantrano 50 androany. Miavaka koa ny fanomezana azo rehefa ministra. Dia ataon'le rio anaty vamona ve zany ny lohan'omby? Ray aman-dreny tokoa no andraisana anao rehefa eo amin'ny toerana io ianao na tanora kely ahy. Saingy io no anisan'ny toe-tsaina tokony hovaina aty amin'ny firenena mbola malemy rafitra sy feno kolokolo oatra antsika. Ao anaty kolotsaintsika mantsy tsy mamaly valy ray aman-dreny na misy tsy mety ataony ary. Ka tsy tokony raisina ho ray aman-dreny ministra na ny filoha fa mpiasam-bahoaka alohan'ny vahoaka karaha. Ohatran'ireny employé manana contrat CDD andrasana résultat rehetra reny. Ny vahoaka ny tokony raisina ho patron be miandry ny vokatra. Isaky ny makany amin'ny lanonana ray zany dia 1h15 minimum 1 heure. Dia avy eo tsika makany amin'le cocktail ohatran'le tamin'ny maraina. Ohatran'le tamin'ny maraina fa sady cocktail ny sakafo satria zao amin'ny efatra sasany tsy sakafo atoandro sika. Tiany sakafo. Adasy fa le lalana ohatran'ny enjana be. Zay ngany atahorako. Tsika tela zany tsy zany sakafo ve? Dinao hoe fa ny sakafo? Faire les discours, je faut porter le bœuf là, j'avais faim. Ça, l'énergie, ça, mila mitoufo. Ça se voyait pas que tu es fatigué, que tu as déjà fait un discours le matin. La tsignelo fa ngata dalana lolo zay satria tamin'ny telo maraina moa ny fo mbola nandalo antira be sisany rapide soit mbola mifo amin'ny efatra maraina koa amin'ny dimy ny départ ankasitraka. Manana accord zay hoe anelana anarana dia iny zao efa ampiarana dia tsara koa manao miaraka amin'ny gendarmerie. Ina ny feedback-any arona ty première journée ty? Protocole be tsy dia tiako dia le lalana le kitoanatoana be tsy dia voany vavony koa. Dia zao zany inona zany le programme zao? Verna ny hôtel tsika mety hitsiry vidéo any arona kely tsika amin'ny fito. Mety zay, za koa mbola hanao montage kely. Tiako mba hoe zavatra inédit zany ataoko. Zay ny anton'ity vidéo ty. Za tsy miteny anareo mihitsy hoe toano izy na hoe asa be ny ataony. Assurako de manière objective sy informative. Sotra anareo zay atakatra an'izay. Zao koa. Zao fiainako zao. Conditions de travail optimales. Putain, c'est un casque de ouf ça. En fait, c'est un son neutre. En gros, ça booste pas les aigus, ça accentue pas les basses. T-shirt que ça.
sont renouvelables. Hein, Son manager Toutoulianan. Ça me fume, j'explique au ministre mon taf. Hey, c'est du chinois là, c'est comme si je te faisais un cours. Comment on peut faire de l'énergie avec les escombres. Wow. Mais c'est ça que j'ai dit qu'on va faire à la CMIL là ce matin. Du coup, on a tous le même âge environ. Bah ouais. Moi je suis 95 et vous 17. Et toi 14. Et là on est vraiment jeune. Lalo lutozy sa tam tiran video Lamborghini Ferrari vão foka. Mafisady ty andro voalohany ty fa 8 ans toy. Amin'ny dimy sasany zao amin'ny efatra sasany na lelera rehefa tsy haiko tso dia ny jiro zany maty amin'izao tsisy fiainam-banina mihitsy fa le fiainana ministra amin'izao zany karazan'olona ohatrany ahoana no tokony ho ministra. Izay fanontaniana izay tena sarotra variana satria raha ohatra hoe vola fotsiny ohatra ny tadiavina dia betsaka ny asa izay manana karama ambonimbony koa no ministra. Ohatrana moa zany karamana ministra Public izy io ary tafiditra anatin'ny loi de finance. Raha ohatra hoe ny solde fotsiny dia eo amin'ny 1 500 000 ariary. Fa miaraka amin'ny indemnité sy ny sisany misy karazana indemnité maromaro eo amin'ny 9 millions d'ariary eo le total. Ny total ka 8 millions na 9 millions d'ariary eo ny total la resina ministra isam-bolana raha ohatra ministre d'État. Marina fa efa tena betsaka zay raha ohatra hoe eto Madagascar tsika fa ohatra hoe misy mpanjara, mpanakanto sy sisany afaka mahazo betsaka noho izany. Raha ho ana manokana aloha fantatro hoe ny mpanjara izay ao anaty gouvernement amin'ny asany teo aloha na miaraka amin'ny orinasany mahazo karama ambonimbony kokoa donc misy an'izay fahavononana kosa le asa tena mila engagement kokoa. Za tsy miteny hoe io ny asa sarotra indrindra satria raha ny efa noteneniko niarahona hoe tarika charrette sy ny sisany iny raha ho ana manokana tena asa sarotra fa mila fahavononana satria ny engagement tena zato isanjato hitanao ny rythme isaky maraina am'dimy maraintsika mandeha misy événement matetika ao anatin'ny andro mila réflexion intense koa mila mitady vaolana mila vonona isaky raha ho an'ny firenena satria tena privilège zany tena mampiespo ary tena mampirisika anahy fo isa maraina. Toroa lafarak'izay loza tany ranomafana ny vonjenay zao ka niresanay kokoa. La situation elle est alarmante. Il nous reste très peu de forêts primaires, genre de vraies forêts, de belles forêts comme celles qu'on va voir là tout à l'heure. Dia ahoana ny hanavotana an'izay zany tena ny lara-pahamehana tokony arovana ny ala voajanahary mbola andanantsika. Zay ny antony hoe anjanantsika ny ranomafana zao ho an'izay famay afaka manarintsika mila fanarenana fa iny zany sarotra kokoa na manana 1 milliard de dollars ianao sy ny meilleur ingénieur agronome, ingénieur forestier sy ny sisany tsy vitantsika olombelona no manarina an'ireny ala reny ohatrany nataon'ny nature. Elles ont pris des millions d'années à se constituer. Miaraka amin'ny choc ny tany, miaraka amin'ny cycle de croissance, miaraka amin'ny fiovaovan'ny lalan-drano sy zay no tena mahazava-doza amin'le mikapa forêt zany satria iny tena tsy tafaverina intsony. Le faritra arovana zany indrindra le noyau dur le faritra arovana izay tena manan-danja amin'ny resaka valeur écosystémique. Raha reny no tapana tsy hitantsika intsony reny tsy tafaverina intsony. Tout ça c'est du charbon. Le olana koa le olona mikapa an'le izy fe mahita Facebook. Zareo ge manapaka fa tsika ihany ge mpanjefa an'le izy. Marina zany manjifa charbon zany anisan'ny mandray andraikitra le fanakapana ala sady mora kokoa zany le charbon écologique. Raha mitady contact na charbon écologique ianareo afaka mijery amin'ny page Facebook ny ministère tontolo iainana sy fandosoana alovan-jafy orinasa malagasy matetika raha ny tena tiako vehivavy ny tena mitantana an'ireny orinasa reny mampionona ny économie toe-karena malagasy zany dia reny tena tokony toanantsika. Ny génération antsika zany tena afaka manova zavatra dia ao tsika mba ahitotika amin'ireny vahaolana ireny. Sady placement de produit gratuit ty fa tsisy hoe nome vola le mpanao charbon. Nanome ohatrina ny arona ny syndicat mpanao charbon écologique. Mavitrika foana moa fandraisana ministra na dia zany azy fa tsapa hoe tsy moramora manentan'olona amin'ny fomba mihaja. Rehefa simba ny ala, simba ny rano, simba ny zava-mananaina, simba ny fivelomana, simba ny hoavy ny taranaka. Efa nisy ny olona voasambotra tao anatin'ny fikarohana sy ny fanajadiana. Aza miaro ny tompon'antoka an'izao asa ratsy izao. Ohatra mandona kokoa raha miteny mazava hoe tsy kahiana ny ery zalahy ny nanany amin'io fa saingy hoe tsy afaka manao an'izay izy zay le protocole. Dia manolotra fankasitrahana andao ary tsika rehetra hiara amboly azo. Visaka viarana sa Visaka ihany anany cardio tsy niverina ty zavatra fa efatra tsy tiako amin'le asana ministra matetika rehefa manao fambolekazo ohatrany hoe zavatra mora tsy manome lanja an'le fambolekazo tsika fa mamboly fotsiny dia avy eo mandehandeha maka sary sy sisany ka oka mba tena ataontsika izay fomba tena matotra indrindra entitra indrindra. Vas-y Aaron, on va planter ensemble. Tu vas planter ton premier arbre naturel. Creuse avec ta main, 15 cm.
karaha hatram'izay zay assez charbon kely ty mampanirana izy ohatran'ny zesika là tu recouvres et vraiment tu peux tout appuyer dessus comme ça tena tsisy rivotra tsony zao mety mety namboly azo amin'izay tsika misy azoko ray zany eto amin'ny rano mafana makasitraka antsika rehetra noho ny izay hetsika nataontsika androana noho ny fahavononanareo a veloma tompo azany rehefa tsy mitady fanatanjahantena dia le fanatanjahantena no mitady anahy tena reboisement tsara zany le ninaty hiala ohatry zao raha ohatra hoe tena reboisement ohatra hoe pour la biodiversité dia alors le tena manodidina ny ala voajanahary na anaty faritra rovana fa ohatra hoe le fambolekazo manodidina Antananarivo reny ohatra hoe mandeha any Imerintsiatosika camarony reboisement hitantsika le selfie reny a tsy hoe ratsy a fa tsy reny zany tena miaro an'le biodiversité nangalatra kotratra nangalatra caméra mbola misy mampiasa anazy ihany ary ahoana andeha ny fialan-tsasatra na pause kely rehefa minisitra misy sa tsisy misy afaka antsorika vetivety ny lomany toto amin'ity piscine chauffé naturellement titsika fa mbola mahavita manazavazavatra ihany kosa aloha izy lomany kely 10 minitra zany zay a dia vonona zay alatsika ny tena na minisitra mamba 5 minutes avao dia raiky zay mamondy bonheur dans toute cette vie de petite pause digestive juste comme un acard quoi sy maintsy vitako na firifirdignana anao zaraiky fagnafody magnasitragna mais choriste vraiment vous c'est aléatoire ces 2 jours hein. Non mais j'aime trop quand c'est aléatoire. C'est ça la life, mais quand on taffe et puis là qu'est-ce que tu veux qu'on foute dans la voiture de toute façon. ilainy zany ministre zany koa ny mahay miresaka amin'ny sokajy-taona rehetra na lehibe na ny ankizy mpianatra Fitalevam-paritra ny fanabeazana sy ny fitalevam-paritra ny tontolo iainana dia efa manana fiara-miasa izay antsoina hoe un élève un arbre isan-taona ny mpianatra rehetra manery amin'ny Madagasikara dia tsy maintsy mamboly farafahakeliny hazo anankiray atsangano hoe ny tanana izay namboly tamin'ity taona ity tarabaina aloha nareo azao sao dia nisy namboly fa nataotra dia nanangan-tanana fotsiny fa ny fanaraha-masy koa tokony kolokoloina le zanakazina ambolena distrika Manakara anisan'ny distrika izay tena nizaka an'izay kadratsy ny ahitany nefa atsangano hoe ny tanana izay zanakam-pamboly azonareo ndraindraytsika mety mieritreritra hoe raha dorana le tanety maniry aingakaingana le zavatra ambolena rehefa avy eo fa iny mety mandeha amin'ny fohy ezaka aorianany 3 taona tsy zavatra maniry ntsony amin'le tany satria tsy masaka ntsony le tany dia lasa maty ny tanitsika tsy ho lova ny amelantsika ho an'ny taranaka ho avy fa loza inona tiantsika ho avely ka zay indrindra magnentana ny namana mba amboly azo magnentana namana mba sy andory tanety misaotra tompoka mbola misy fivoriana ray miaraka amin'ny taleparitra rehetra miaraka amin'ny manam-pahefana androany mety amin'ny valy sasantsika marava tokony mba zaraintsika zany le 9 millions d'ariary amin'ity volana mody fanina zaraina koa ny nombre d'abonnés là karaksa kely indray zany loko un remix day ministre ny tontolo iainana zao de tolona hoe mianikazo le tsiawa tia le tia mamboly zanakazo le tsiawa top du top promo tap senaka latsaka ambakiny orana so ihany izy fa tsy bira fa ministra anisantsika efa mila hananana koa ny mahay miverina mato so tampoka misy fidaliana tato amin'le resaka dorotaneta na conséquence zay tena ambony be ny antony pauvreté eo koa moa zany resaka fanaovana sary Sara ny ametrahana brigade par commune ny priorité an'ny ministère ny ala voajanahary ary mafimafy kokoa enitra kokoa ny sazy dia aloha aloha le fanentanana sy le fanabeazana ara-tontolo iainana no privilégiena zay vao le répression raha misy ohatra hoe dina koa iny tena atahorany olona manana kit Starlink ray mandefa WhatsApp mandefa vidéo mandefa point GPS marina fa mbola taona voalohany iny bon mbola betsaka ny zavatra tsaraina tsy manino zany resina ny traikefa ny olana rabola raha fitaovana raha olona tsy iverenantsika efa nona daholontsika misy efa teatory feu de culture isaky ny anao tavy ny olona dia milaza hoe za tia ny taniko dorako ty raha mitatry ty afy ty za ny tomponantiko iny le teneniko hoe aloha tsika tsy hypocrite tenenina hoe azo atao no manao
tavy raha mitaninao fa ajaho mifepetra tokony réaliste zany ny vaholantsika ny tanjontsika ange tsy hoe fenoana ny fonjy samy malagasy tsika ny firaisankina tena ilantsika malheureusement mbola tsy manana an'ireny bombardier reny tsika miezaka ary aingane mba ho isy ray ho an'ny Madagasikara alohany ary aingane mba manakara tafiditra ao anatin'ny top ambony zay faritra tsy manana afo amin'ity taona ty angamba ny mamarana ny février efa mivaly zao fa le rifa tapitra ny androany kanjo nisy kadohana protocole kely zay misaotra le asana ministra zany misy olana tokony vahana fona zany isan'andro mila mazaka olana zany raha tianao asana ministra zany tena mazevatra le izy samy manana ny zakany zany ny olombelona fa ny azy zany le problème ohatry reny mihitsy ny tena c'est lourd pour moi. Ah vraiment t'as senti que ça Ouais, pesait ça ouais, quand ouais, t'as je vu me tous les dis, problèmes mais- tu t'es dit que c'est trop Comment régler tout ça zany tena hoe travail d'équipe be zany le izy tena enjana be tout le monde doit se donner à fond fa tsy hoe ny ministra re de zay mahenjana be an'le fandrosoana zany misy faly manana an'le poste fotsiny de mody manao fotsiny fa zay ny ilaina an'le hoe olona passionné am'le zavatra ataony voateninao tsara le izy hoe tsy vitan'le ministra rery le izy ilaina le fahaizana mitarika hoe motiver ny équipe sy sisany fa ny tena soldat ny tontolo iainana tsy za fa reny olo reny zay fo isaky maraina mitetitety reny commune reny manentana hoe aza mandory tanety aza mandory ala fa nefa nitsikivy zareo reny équipe reny aloha no tena respect fotsiny big respect fotsiny tena respect ho an'zay manao any asany tena izy eto Madagasikara eto fa tena ilaina problemako manokana hoe montage an'ity vidéo ty caméra anankitelo plus drone 15 heures de rush zany zao olako tokony eritrereto fa tsy hoe ahoana le feu de brousse fa za lasa mieritreritra an'le izy anisan'ny zavatra tokony hinaraka amin'ity vidéo ty zany suitra amin'ny zavatra fa rehefa tapitra le réunion aloha izay Ludo androany tsika hifantoka amin'izay équipe technique ny asana ministre zay chauffeur protocole as garde du corps ny tena ekipana ministra rehefa mandeha mission misy fotoana anao zany hoe tena na fotoana isakafoananao raha tsy de misy firy torimasonao matetika tsy ampy zay zany tena hita hoe mafimafy kely kokoa fa ankoatr'izay safa ihany protocole zany a mandamina ny asa satria be loatra ny asa le ministre de manampy azy ianao amin'ny fandrindrana an'le asa rehetrarehetra zany hoe amin'izao lera zao ianao a manao an'ity ianao zany ny efa mifampiresaka amin'le rehetrarehetra vao niainga tany an-tanazy zao tsika de efa mifampiresaka tonga ao Tsirabe zao de ahoana fandaminanao compte rendu sisany ataonao monsieur le ministre milamina ao tsy azonao atao mihitsy miteny hoe tsy milamina ao misy fotoana misy tsy milamina mihitsy fa tsy tatarainao anazy zay fa miasa ianao zany zay ampadamina an'izay misy arofenitra tokony arahany apita aminy savoir vivre sy manière image politique ohatr'izao rehefa maka sary en placement compte daholo isaky ny mitety faritra tsy maintsy miona foana amin'ny équipe ministère tontolo iainana zany izy ahoana ny resaka trafic aty olona matanjatanjaka ao anatin'ireny zavatra reny de mety mampatohatra fa minoy ianareo hoe toanako zato isanjato foana nareo nizanizany eo na olona manankarena na teratany vazaha na chinois na karana na frantsay efa nitsamina bidiana any amponja daholo reny tamin'ny heritonana na malagasy manambola tsika tsy misafidy rehefa misy trafic ary raha ohatra hoe za mahafantatra hoe misy olona ao anaty ministère antsika reny tsy kombakomba amin'ireny tonga de amin'iny koa tolérance zéro tsika tsy maintsy manome ohatra za mihitsy nitondra any tompona andraikitra ambony ny ministère antsika any fitsarana raha ohatra hoe mahafantatra hoe misy olona ao ministère antsika tena manao an'izany ary fantatro fa ndraindray sarosarotra ho anareo hoe ndraindray misy miteny hoe za olona manakaja sisisany za général za député za ben'ny tanàna za zao fa tsika tsy matahotra an'izany tena zava-dehibe amiko no mankahiry anareo amin'io resaka momba le député fanikatrainy afaka mba tatarainao ve nikahana trafic ohatr'izay efa nitranga teo amin'ny na ministre anao ny sokatra ndraindray mandeha par millier le trafic nefa niany sokatra ray tena lavo be en millions de dollars zany par saisir io tamin'ny volana décembre nisy olona 30 tonga de nigadraina daholo ao anatin'ny tambazotra anankiray tratra daholo ny ao anatin'le chaîne tambazotra ny ratsy tena piloten'le bateau mpanjifa nisy chinois anankiefatra tratra tany Tanzanie sur le même cas pas trafic international zany iny nge tena mahasarotra an'le izy tsara be le hoe misy fiara-miasa iraisam-pirenena koa zao ny olona mieritratra hoe ay lasa niakatra be le cas ny trafic ana tortue tsy le isan'le cas niakatra fa le fahombiazana ny fanajadiana sy le fahombiazana le fikarohana ny niakatra sy tamin'ny 2024 nge vao nanomboka trafic reo fa io tena zavatra sarotra ary misy olona saka ihany teny azy hoe anisan'ny namako tena akaiky dadany any amponja zao dadany no tratra anaty trafic zany fa za izy de ahoana de any amponja izy any Tuileries namanao ve tsy niangavy anao hoe mba niantso anay izy fa izy efa mahafantatra anao de niteny hoe tsy angatahiko anao hoe mba avoa izy fa fantatranao fotsiny hoe dadanay namako akaiky olona matoa any an-tranoko
olona matory any an-tranoko mampalahelo izy fa rehefa tsy manaja ny lalàna moa manana l'amende amin'ny centaine de millions d'ariary sy ny sisany fa tsy afaka milefitra amin'io tsika reny mantsy matetika matoa masan manana connexion amina olona ambony any dia ianao ve efa nisy pression anakolokolo na pression ana olona niteny hoe avoitao amponjo io fa olona fantatro namako io ohatrany hoe mahatsapa hoe sambatra kokoa satria amin'ny tenako tsy dia nisy nafantatra alohany natendrenana ho ministra dia tsy any olona loatra hoe ary ahoana koa ty ministra ity ohatrany hoe ny olona somary matahotahotra ana kokoa zany amin'io resaka io zany aloha tena nisan'ny reharehako io hoe manana an'izay réputation zay hoe tsy ministra ty tena tsy azo resana mihitsy rehefa misy trafic tonga dia tolérance zéro tsy mbola nisy ohatra hoe nitondra boritra ao anaty bureau ako hoe sy zay hoe mba ovana ny mponja sy ny sisany ok hitanareo zao fa efa misy olona miandry antsika tonga dia misesisesy foana ny événement rehetrarehetra mieritreritra le problème le tany amin'ny faritra aria toy amin'ny faritra hafa dia indraindray mitoy manao réunion dia zao zao mivisité vo même mandeha ty vidéo ty vo mais tsapako hoe tsy mety ho anaty asa ty dia zay koa ny antonyty vidéo ty atsapanareo hoe mety aminareo ve le asa tena hoe le asa tena izy fa tsy le titre fotsiny matoa ianao misoumettre CV anao an'ty asa ty dia tokony mety ho anao ty asa ty dia za zao tonga saina hoe tsy mety ho anaty ary tsy soumettre an'izay CV zay mihitsy tsy mampaninana anazy zany no miteny hoe tsy mety amina ty asa ty zao zao efa manomboka marary sady ny andohako nefa vo amin'ny sivy sasany maraina zao mampanofinofy le hoe ministre fa mba jereo tsara hoe voafehanao ve le izy satria fiainan'ny Madagasikara mihitsy no ampelantananao dia na zao vidéo voafehako dia zay ny ataoko fa tsapanao hoe tsy voafehanao dia aza mitetateta aza milingilingy aza dedaka hitanao amin'ny sehatra misy anao mety ho lasa lavitra amin'ny sehatra misy anao raha énergie anao fantohanao amin'ilay zavatra hainao mampiseho fotsiny objectivement hoe zao le izy dia anjaranareo mieritreritra hoe mety ve sa tsy mety na zay eritreritrareo ihany mety daholo ina manaraka zao fa alao tsy atao conférence be fa alao atao fifanankalozan-kevitra zay ny tena metimety tokoa Le réchauffement de la planète Terre perturbe la vie humanitaire sur le monde entier. Mana Eco, par exemple, transforme des déchets en charbon écologique. Izany hoe le potika charbon zay mbola tokony azo ampiasaina no ovana fangaro déchets organiques avarika ho charbon zay. Zay le économie circulaire. Angady antsika tanora mba hijery akaiky hoe inona zay économie circulaire zay ohatra hoe 10 méga anareo aza ampiasana amin'ny Facebook androany mety tsy mijery ny vidéo anareo nanareo fa mijery hoe inona le économie circulaire dia mba mahita tsara hoe inona ny zavatra azo ataonareo farapitso jerenareo ny vidéo anareo sorapetsaka ahoana zany fanomanana an'le cardio sy ny aspect physique an'le asa zany satria hitako hoe physique ihany zany le asa ty le zanaratra tsy dia afaka nanao sport loatra atao anaty taona lasa fa mianatra zavatra kokoa le hoe gestion de l'énergie zany rehefa mahatsapa hoe miakatra loatra le fahavizanana dia tsy maintsy mahita toerana kely hoe manao pause kely un soir tsy manao ninina fa tsy mamaly message mihitsy na zavatra zany fa matory aloha misakafo tsara tsy maintsy misotro rano foana koa rehefa mahatsapa hoe wow la tena vizaka tsy maintsy manao improvisation kely ohatra hoe le public an'izay zany mangatana anome énergie anao hoe omeko an'zareo le micro mametraka fanontaniana zany zay mametraka fanontaniana fa tsy zany ny manazava fikafika hitanao zany rehefa manomboka memizatra manao an'ireny discours reny satria 1h30 tsy mipetraka nanazava fotsiny fa nafinaritra tena rehefa mahita koa hoe tena misy répondant tsy matory le olona tena vonina tena lina am'le izy tsy mampatahijanona zany za efa mahita amin'ny protocole ko mijery hoe fotoana fa mafinaritra tena mafinaritra loatra le izy ho avambe zany le zavatra atao ministre any Madagascar ry manontolo ah mais c'est bien tu fais une sorte de ta zone de confort comme quand t'as fait le truc les panards fac là c'est ouais. Peut-être ça que t'avais l'air mort aussi épuisé émotionnellement après ça là c'est 5 jours du coup je suis ma vie frère à côté fa zany tsy midika hoe tsy mahaliana le atao zao mantsy tsika hijery orinasa gasy mitsinjo ny tsy fanapahana azy manao huile essentielle amin'ny fomba vaovao be to aloha taifona ny ampiasana zany kanefa zao le raviny ty ihany le raviny maina iny ihany ny ampiasana de mihodina fotsiny iny le économie circulaire tofoka be farak' zay zokiny azy zany samy manana ny asany mariny zany dia ny cerveau-ny rehetrarehetra samy adapté any asany izy koa zao raha mpanaoviko montage tontolo andro anako tsy matory amin'ny alina tsy jour mety tofoka be koa ny lohany zay le izy hoe samy manana ny domaine zany dia za tsy mody hoe azaka an'le zavatra nefa cerveau-ako zao efa te hiseva-dehibe dia asehoako anareo mihitsy hoe indraindray zany leo be an'le resaka dia nialeoko niala mihitsy fa tena marary ny andohako zay ny ilaina koa hoe mandeha ny fotony ministère mba mahita an'ireo hetsika ireo dia afaka manohana koa zany za ohatra hoe raha miresaka amin'ny fiarahamonina ohatra hoe banque mondiale no financer an'ity ny tena mahakirina koa dia ty usine vita malagasy mamokatra etanol ity afaka hanolona gaz sy charbon nosy maintsy ny anarany nareo ihany manao to machine atony
ty colonne rehetra misy précision zany nafarana tononareo ihany zany manao soutien tena endriny zany namboarina teto toerana daholo zay moa zany anakifiaramiasa ao anatin'ny orinasa tamin'ny voalohany anakefatra za mivadiko dadako dia misy sotoerana firy ny tantsaha miaramiasa aminareo telonjato mahafinaritra satria tanora malagasy mitondra an'le tetikasa zay no tena mahafinaritra par rapport amin'ny mampiasa charbon sy ny zavatra hafa aloha izy zany aingana kokoa par rapport amin'ny gaz indray izy ny eo amin'ny resaka prix ny avantageny satria zany raha ohatra hoe fianakaviana anankiray tsy voatery vita gaz na 60 milliards fa ohatra hoe androany aloha navita kely naka sarakatsahana 5 milliards satria mora batana kokoa noho ny gaz ge tsy mila tavoahangy spécial sisisy dia accessible koa zany izy hoan'ny famille rehefa avy eo ohatrany teninareo na top du top zany le tetikasanareo aza misalasala mangata zavatra nareo ny isorana dia ny tsirairay zany mba hitanina endaontsika hiaraka hiarony tontolo iainana tsy voatery amin'ny fananganana distiriana etanol entanina zany ny olona zay le hoe entanol ty zany tsisy akiandriandry tonga dia nandeha zareo za mbola niresaka tamin'le ingénieur teo tsy haiko hoe inona indray neto eo amin'izay ny ahitana hoe misy liberté ihany le ministra satria nanapa-kevitra tampoka izy no hiresaka amin'ny mpanjara-tanora teo aloha entrepreneur tovy siatra aminareo satria entrepreneuriat rural agribusiness no natao koa raha fahitako aza ny entrepreneuriat rural ny valorisation amin'ny produit malagasy no tena lalana azo entontsika ao anatin'ny fampandrosoana valopolo isanjaton'ny malagasy dia mbola mipetraka any ambanivohitra avy eo ny entrepreneuriat ny tanora satria enimpolo isanjaton'ny malagasy dia mbola ambany telopolo taona tsika zany no tena tokony leader any industrie any rapitso ny androany zany rehefa mijery an'le zavatra hitanao teo tsy rapitso sontsy fa efa androany ary misy koa nareo efa mandeha ny tetikasanareo voalohany zay andra miditra taty dia en fait mahafinaritra le izy satria manome olona zany courage sy soutien ho anay jeune entrepreneur le izy sotra andeha sakafo ok masoto iny zany tsy prévu zany de base efa misy ohatr'izay hoe improvisation hoe initiative ohatr'izay dia ahoana le zavatra retardé dia retardena daholo ny aronan'izay ka donc raha ohatra hoe tokony tamin'ny dimitsika ny rava androany dia mety mbola mivalondray ny hoe rava andriamanitra sotranao ary amin'izay zavatra zay tsara l'initiative eto izy bonne nuit les serrons milomix zany il a pas souri, il a pas kiffé ta vanne, frérot. Mec, regarde le paysage, je veux dire de la merde. zay avo nandeha farafangana aty zay ny ainako zay koa vao nararendo ohatr' zao aty zay ny ainako anao officialisation eminany ady amin'ny dortaneta aty faritra atsimo atsinanana sonina fifanarana fiaramiasa ny fitadiavam-paritra ny tontolo iainana sy ny fanabeazam-pirenena ohatrany efa misy abandon au bout de 3e jour les voisins aketo ah ouais c'est une cérémonie akoriatsika mavitrika ny tanora farafangana sy damboapolo taona ny tena koa mbola tekinareo fa isika tanora tsy tokony miandra anizaniza amin'ny fandraisana andraikitra amin'ny tontolo iainana anao ny sonia ny fifanarahana fiaramiasa inona tsara le anaran'le programme un élève misy hira mba hainontsika miaraka andoly aho alefazy DJ Ministra Tanora Fatmay Marti Alevaso Bipale Manora Matsinage miona amin'ny ekipan'ny ministera eto an-toerana mihaino ny etaeta nomena an'ity veste amin'ilay be ity dia tapitra indray ny asa androany aloha hitany androany nanana persévérance aloha ny arona androany fantatry hoe narary loha narary bizaka sisisany fa tsy nabandona mihitsy ny ary arapahiny merci beaucoup faly ny équipe technique za mbola ilalao ludo ataovy rery ny rizy dia asa sika hitandrina ny tanteraka fangatako amin'izao fionantsika izao zany zay no anjay nareo no angatako ampanajana mba hizara an'izay traikefa nareo an'izay vaolana eritreretinareo asehonay misy zany dia fitiavanay itiky asomasinanay ity agnany fambolekazo hitako asehonay ame zanakay itoana mandreny mpazaka misy nandeha hambolohazo mba hitandremanareo an'io sady hosazinay izy le hitanay eo izy mambilavilany hamafisinay ny fanoizana
ny fanavoazana dina ho amin'ireo minia mandoa tanety anarina an'io zahay alisana misy zahay hitarika ny vahoaka hitarika ray aman-dreny hamboly azo miaraka aminay zao mbo fitaritra zy Madagasikara sy zao tontolo zao misaotra monsieur le ministre. Ny fomban-drazana malagasy dia tsy manimba ny tontolo iainana fa manaja ny tontolo iainana. Tetikasany andro matofo ty hoe tsy maintsy misy arboré amin'ny entrée amin'ny renivohitra rehetra ambonivohitra rehetra. Aingane. Rasitrак'Andriamanitra. Afaka makasarika kely tsika tale misy fa ny sinapoiziko dia ity tao anatin'ny asana ministra zany dia tsapa am'izao fa mila pataloha mateza tsara satria ity zao fidinay tamin'ny firipa tamin'ny maraina dia le niondrika teo dia misy gozakely tsy afaka manao pataloha fripy zany rehefa ministra fa mila tsara kalitao rofotra ny pataloha manoto rofotra sy rofotra ny pataloha tokony équipé tsara rehefa manao ny fotony zao kiraro tonga dia kirarona ville pataloha ville tsy mety amin'ny fotony zao mila mandeha kirarona randonnée no kirarona terrain zany tony kirarona chantier tsika zany makany amin'ny fianaratsoso ao anaty tomobile zany misoloakanjo eritreretra raha iny ihany patalohany arona nefa mbola manana irakana akitsika arona pataloha vovidina tamaraina io androany zany alahady amaivamaivana zany ny androandroany tsy hoe alahady dia maivamaivana le programme fa juste tsy maintsy miverina tsika satria raha mbola anao activité betsaka tsika tsy tafodana fianaratra zany tsika raha ohatra hoe te akaina rehefa any Antananarivo ohatra hoe maka alahady dia mijanona trano kely makaina kely tsisy fa rehefa ny fotony tsy jour de repos zany ok fa isolo pataloha azafady monsieur le ministre fa isolo pataloha monsieur le pataloha tato à ne pas reproduire chez vous c'est fait par des professionnels si on les signe à moins de 16 iny ty les pataloha ty coucou ministre Les 29 ans, génération 90. Ceux qui vont avoir des maux de dos bientôt. Le Lambago aussi. Ah, c'est notre playlist, c'est la même playlist qu'on a, frère. Anenjinenjika be ohatrany zany no tsy haiko zay maro tsy haiko zay langy anteniny teo fa antaniny abolina le chauffeur na le gartetikora dia zatra an'izay mihitsy zareo tena zay mihitsy le rythme za madiny moto fa aloha izy anany fiainana valo sy fahatelony zao anao lever de drapeau zany tsika ny mahazava-dehibe an'ny fanangatsaina isaky ny alatsinainy maraina maniera Madagasikara isaky ny ministera zany ny tamin'ny voalohany nanao an'ny fanangatsaina io amin'ny ministera tonga dia nahatsapa hoe tena zava-dehibe io tena ilaina le mijery an'le sainam-pirenena maheno an'le raha-pirenena dia manome boost foana zany ohatrany karazana rappel foana hoe maninona moa no miasa inona moa no tena tanjoko hoe maninona mifoha isa-maraina indraindray ary tena miasaka mihitsy ny laramako hoe ho an'ny tanindrazana zany no ataontsika io asio ary tena omeko tokona avao hoe tena zava-dehibe ho an'ny mpiasa-panjakana rehetra io hoe ho an'ny tanindrazana sy ho an'ny vahoakantsika no miasa zany rehefa misy zavatra samety raha misy ray aman-dreny eto mba mibisika ianareo amin'ny gouverneur préfet tahoana aminay agny fa zay ny asanay anao remise na matériel fio anankiroa batte feu combinaison hoentina miady amin'ny hafa moto anankiroa dia ordinateur ray ary GPS roa areona ndray ny fandrindrana ny fiainana ara-pitiavana rehefa ministra ianao hoe manana olontiana tamin'ny za vao tonga teto amin'ity ministère ty tena tsy nahavita nanao an'izay balance amin'ny fiainana personnel sy ny asa tsy dia nanana fotoana loatra ho anahy manokana ny fianakaviana ny namana sy ny olontiana koa zany fa tamin'ity taona ty efa tonga saina hoe raha te haharitra le asa sy le ezaka tsy maintsy mikarakara ny tenany koa ary zay koa ny fahasalamana n-tsainy tsy manambady tsy mananjanaka fa manana olontiana papay le micrush tena gaga mahita hoe misy kay ny mpanjaka malagasy manana projet miezaka miaro ny tontolo iainana sady mamorona asa ho an'ny malagasy maro reto zao manao fatana mitsitsika tay
Bionex ny orinasa farany tsy dia antsika. Tsoroko fa faly hafa efa kely sisa dia tapitra l'émission fa mody mifantoka farapara. Ireto indray orinasa ao anatin'ny sehatra maro be. Vanille, girofle, cacao, artemisia, curcuma. Zay tsy ataony angamba maneno. Amin'ny maha-ministra ny Madagasikara anao tsy ny orinasa tantany malagasy rery ihany no afaka tsidianao fa afaka alehanao koa ny orinasa tantany vazaha. Satria moa zareo miasa eto Madagasikara ary miara-miasa amin'ny malagasy ihany. L'artémisinine qui est très très amère. Ah oui, c'est très amer. Non, je vais pas goûter du coup. Non mais écoute, c'est bon pour la santé. Franchement, c'est de l'artémisine, c'est pas de la... Ah ouais. Ouais. Activité farany anatin'izay monjy zay rapitso monjy any Antananarivo namonjy filakevitry ny gouvernemanta. Ianao koa ve? Za koa mody ka mamonjy ny vadiko. Filakevitry ny vadiko. Eto amin'ity site alehantsika ity no anisan'ny plantation any goavana indrindra satria mamokatra cumin sy anamalahy amin'ny taonina. Anamalahy zany dia mampiditra millions de dollars. Tena ny olona zany mahita bizina mihitsy. Business tonga dia misy circuit ohatra. Tsisy nanapo zao nareo hoe anamalahy dia mampiditra millions de dollars. Za koa tsy nanapo nefa. Tsy tia anamalahy rehefa mikany. Zay mampahantra anazy. Ouais, tu sens déjà l'odeur du curcuma. Nareo ve tsy mahita hoe ny cumin misy fofonelika kely? Zay ny mamarana ny petidiana. Vita ny mission faran'ity concept antsika ity mission ray zany iny. Le nanjo? Ie. Mission ray dia mbola tonga dia mbola hanao mission ohatr'izay amin'ny faritra Anosy sy amin'ny faritra Analanjirofo. Courage ianao zany. Za tsy hanaraka amin'izany ianao fa misaotra anao zany tena nampiaina an'izany anay dia zany tsara le expérience an'le izy fa indray mandeha amin'ny fiainana koa anay. Misaotra betsaka ary nafinaritra aloha no nahazo anareo miaraka amiko tena antenaiko hoe mba nakafy tsara koa izay nijery an'ity mission antsika ity ary aza misalasala koa mametraka fanontaniana sisisany raha misy zavatra tianareo fantarina apetrao anaty commentaire. Hay le efa manana réflexe ana fanao vidéo mihitsy. Anao efa manana réflexe ana ministre dia za efa manana réflexe ana mpanao vidéo. Ny avion privé an'ny Bionex ny antoka ny retour anay. Anisan'ny privilège ananan'ny ministra koa zany zay. Tenena amin'ny commentaire amin'izay raha hoe raha mety aminao na tsy mety aminao le asa. Raha za manokana aloha dia aleo ilamina. Na dia feno privilège ary io mantsotra ny vitsiny ny alam-pilaminana tsy nisy arakaraka teo amin'ny toerana. Ary na olona tokony ho tsara raha ny mahazo an'io poste io mety le rafitra angamba mamatotra sy tsy maintsy anaiky an'izay adalàna misy eo. Zay angamba mahatonga ny olona maro miteny hoe tokony ho fena ny rafitra. Tsy hay intsony. Fa zay indray aloha zany ny asana ministra. Ministre, vie de vidéaste. Mandrapatonga ny asa manaraka dia samy mankafy ny azy. Garder la pêche.